Nampahafantarin'androany tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny karitolina nosy ny antotan-kevitra mirakitra ny paikady napetraky ny FAO mba ahafahan'ny tanan-dehibe mamokatra sakafo ho an'ny mponina ao aminy. Tafiditra ao anatin'ny rafitra ara-tsakafo amin'ny fiatrehana ny fiantraikan'ny toetrandro eto amin'ny faritra tanan-dehibe na ny Saru izany. Fiara-miasan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana, ny faritra Analamanga ary ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny tohana ara-teknika ataon'ny FAO. Fantatra fa rahetsy hatramin'ny 2 alina sy rahetsy isa-taona ny mpifindra monina tonga eto Antananarivo renivohitry Madagasikara. Fiakana lehibe ho an'ireo sehatra voakasika izany ary mila vahaolana matotra sy matipaika ny amatsiana sakafo ireo olona ireo. Maro zany ny vava omana ary miteraka zany fifaninanana ary koa mety teraka koa zany fikorotanana ny famatsiana amin'ny alalan'ny tsy fampiana. Azy koa raha tsy mametraka paikady mazava amin'ny zany rehetra zany donc miteraka koa ny fiakaram-bidim-piainana satria lasa tsy maharaka tsony zany ny tolotra zay ho aroso anivon'ny tsena ny sakafo. Zany mahatonga ny hoe ny FAO miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka maro mandroso sosokevitra mba ahafahan'ny tanan-dehibe ohatra ny Antananarivo andrehan-tanana hanampy ny efisetra famokarana eto amintsika, hanampy ireo vokatra zay ho azontsika amin'ireny avy any amin'ny tontolo ambanivohitra manodidina ireny. Tsy hiditra amin'ny setra-pamokarana mivantana ministera akory fa manome tanana ireo mpamokatra, ireo mpiara-mombonantoka, ireo mpanodina, ireo mpitatitra mba ahafana ho disponible zany hazo jifaina zany ny vokatra ny sakafo eto amin'ny tanan-dehibe. Mba ahafahan'ny tanan-dehibe mamaty sakafo ny mponina ao aminy dia tsy misy akory ny fizarana tany vaovao fa ny faritra rehetra misy amin'izay ananana no anaovana asa fambolena. Hitantsika amin'izao fotoana izao mandeha ny resaka hoe satria araka ny voalazanao betsaka ny fanotoran-tany ny dikan'izany ohatran'ny hoe voailika zany ny tontolo ny fambolena ratsy telitsika ny fambolem-bary sy ny fambolena legioma manodidina Antananarivo. Ary zany natonga fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao efa nanomana ny tanàna vaovao zay atao any no ahafana midésengorger ny tanan-dehibe ohatreto. Fa nefa zany nefa tsy manala nefany ny manodidina Antananarivo tsy voatery anatin'ny ville d'Antananarivo nanaovana an'izay fa ny manodidina Antananarivo dia mbola misy toerana majinijinika tsy voatrandraka, mety toerana mando mety toerana mbola hajarina afaka anaovana zany famokarana sakafo zany manodidina an'izay.